tompo mbola manatenanao ny foko na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao ahy mety tsy azoko ny antony fiainako anio kotsan-dranomaso ny tavako indraindray nefa tompo mbola manatenanao ny foko tompo ny foko mbola manatenanao ianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako tompo ny foko dia mbola matoky anao ianao lay masoandro iray fazava-ny androko na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy dia matoky ao tompo ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika izy izay nanomana ny ela ity fotoana ity izy izay ivony ity fionantsika ity izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa
ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka atsika indray noho ny abeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao ny fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy Lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompotompontsika. Hanandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady hariva ity. Tonga indray ny fotoana iarahantsika mivavaka, ny fotoana naneketsika isaky ny amin'ny valo tahaka an'izao. Iarivavaka, iarandohalika indray. Miomana indray ary ianao, omany fianakavianao raha efa ao an-trano ianao, dia hiaraka hanandratra vavaka itsika. Androany tsika dia hiaraka amin'ireo vondrom-bavaka avy amin'ny faritra Europa iny na zareo manao ny retraite spirituelle aty Europa. Dia mirary soa antsika rehetra ary ao anatin'izany fotoana rehetra iarahantsika izany. Misaoran'i Jehovah rehefa nahiko, ary izay rehetra atao anatiko. Misaoran'ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah rehefa nahiko, ary aza misy atonona ny fitahiany rehetra. Dia misaotra Andriamanitra iray io, noho ny fitahianao rehetra any Madagasikara. Misaotra indrindra iray io, noho ny fitahim-panahy ao anatin'izany firenena izany. Fa tena fantatray fa miasa ao anatinay ianao, ary tahaka ny fibaribary ny masoandro eo amin'ny firenena io. Ny fiasanao manan-kery eo amin'ny firenena malagasy, aminay malagasy. Misaotra indrindra noho ny Jesosy Kristy izay nirahanao miasa ao anatin'izany firenena izany, na tonga fifohazam-panahy marobe nanangananao anay Andriamanitra. Ho isan'ny zanakao. Misaotra indrindra fa miavaka Madagasikara amin'ny fitorianany filazantsara. Ao ireo mpanakatona eo izay tena nomenao ny talenta tokoa, mampandroso anay amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra noho ireny. Misaotra Jesosy Kristy eo fa tena eniky ny Madagasikara ny fitorianany filazantsara, manao ny ainy tsy ho zavatra ireo kristianina maro Jesosy Kristy eo, mampafantatra ny anaranao ao anatin'izany firenena izany. Anisan'ny firenena izay ahitana filazantsara matanjaka ao Madagasikara ao. Ary arena lehibe ho anay izany Jesosy Kristy. Tehirizanao anay ao anatin'ny finoana Jesosy Kristy eo. Izao tontolo izao efa manadino anao. Izahay malagasy kosa dia mijery anao, tompony finoana sy mpanefa azy isan'andro. Misaotra indrindra Jesosy Kristy eo. Eniky ny voninahitra ao ny firenenay.
sambatra loatra io firenena io Jesosy Kristy, manana anao ho Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy eny fa na dia mandalo fotoan-tsarotra ary Madagasikara ao anatin'ny firenena izay mbola mandalo toe-karena sarotra Madagasikara, nefa fantatra Jesosy fa ianao no tena harenay ary tsy misy mahasambatra anay mihoatra noho ny eo anilanao Jesosy. Dia tena afa-po izay Jesosy Kristy. Kanto dia kanto ny firenena iny nanaovanao azy Jesosy, nosy lehibe, tsy mba miady faritany fa tena nataonao anatin'ny filaminana, navahanao izay Jesosy Kristy ireo zava-boary rehetra Jesosy Kristy izay mampiavaka ny Madagasikara tsy hananan'izao tontolo izao. Tena hanananay izany Jesosy noho ny fitiavanao anay. Ny toetrandro Jesosy Kristy izay tena hoe toetrandro mampiavaka any Madagasikara izay tsy hananan'izao tontolo izao. Tsy misy hoe ririnimbe tsy zaka any Madagasikara any Jesosy, tsy misy hoe hafanana be tsy zaka any, fa tena hoe voalanjalanjanao ny toetrandro ao Madagasikara. Dia misaotra Jesosy Kristy noho izany are. Ianao no mbola nahatoy izao anay ihany koa Jesosy Kristy, na dia hoe mieli-patrana tia ivelana ity izay Jesosy Kristy ireo malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Manambatra ny feo anay izay Jesosy, atolotra ianao ny fisaorana, fiarovanao anay, na dia hoe lavitra ary izay Jesosy Kristy, dia tena maminao izay Jesosy Kristy, malala eo anatrehanao izay Jesosy Kristy. Fantatra izany, tsampanay izany, hita masonay izany ary rasinay tsapahitanana izany Jesosy. Saotra noho ny fo malagasy rehetra izay mitambatra Jesosy Kristy, isan'andro mikika eo anatrehanao, manaratra ny fiderana. Dia misaotra Jesosy Kristy noho ny amin'izany are. Arena lehibe ho anay izany Jesosy. Afa-po izay amin'ny fikarakaranao isan'andro anay Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, dia rainay isan-kalazana ny anaranao are. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay tianay, ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, manavao ny fanekena isan'andro amin'ny fiainanay. Ary miteny aminay malagasy hoe malala eo imasonao izahay malagasy. Dia misaotra Jesosy malala amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Fanay masina ho anie hiasa mahery eo amin'izy ireny, rahan'izy ireny fitiavana sy fahatahorana anao, fa indreny hanolotsaina azy ireny amin'ny fitondrana ny firenena malagasy. Mifony izahay raha eo amin'ny mpitondra raha-panahy rehetra, mba tsy izy ireny indray no hitarika ny ondry Iberoka, hanome fampianaran-diso fa ho mpiandry tsara tena hampita sy hampianatra ny sitraponao. Fony izahay raha eo, fony aminao izahay malagasy, ho an'ireo malagasy izay mbola milomano ao anaty fahotana, ho izay mbola manao ny famadihan-drazana, ao ireo anaty fitsangajangana maro isan-karazany, ny mpangalabadin'olona, ireo ray aman-dreny mivaro janaka mihitsy azy, ny mpangalatra sy ny tikely. Ianao ny teny fa raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako, ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Miaiky ny eloka izay raha eo, mifona aminao vonjeo izahay, nanao izay tsy mendrika sy nampalaloanao. Vonjeo izahay, jereo amin'ny masonao be famondram-po sy fitiavana ray malalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy soko malalanay, no anandratana izany vavaka sy fonona izany any aminao ray malalo.
dia misaotra sahady raha io amin'ny valim-bavaka rehetra izay efa nataonao anay rehetra. Amen. dia mbola misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Raha mbola afaka miombom-bavaka indray amin'izao fotoana izao, miara-mandohalika, mitsaoka anao ary miaraka manatona izany seza fiandrianan'ny fahasoavanao izany. Misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ny finoana izay natolotra ao anay malagasy, misaotra ny amin'ny finoana izay nataonao tao am-ponay, fanomezana sy fahasoavana tsy takatry ny sainay izany, satria izahay malagasy dia isan'ny nofidianao ka manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra izahay. Nofidianao izahay tamin'ny nanambaranao ny fitiavanao lehibe indrindra izay nahavitanao ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, ka izahay malagasy dia tena manana anjara amin'izany noho ny fahasoavanao. Dia misaotra indrindra Tompo. Ary izao hetsika izao Tompo dia tena tsapanay fa misy hevitra avy aminao izao, misy tanjona tiana hotratrarina ao anatin'izao hetsika izao. Tsy mba avy amin'ny olombelona izao fa tena ny tananao no ambadika izao Tompo. Ary natao anatin'ny confinement raha no nipoiran'ny hevitra Tompo, dia isaorana ianao ny fiasanao rehetra satria avy aminao ny zavatra rehetra ary miharihary fa tena miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra ahasoa izay tianao. Dia noho izany hoe ny fiainam-panahin'ny malagasy no entiny eto anatrehanao amin'izao fotoana izao Tompo, dia fantatrao ary tsy miafina aminao Tompo ny fahalemena, ny tsy fahamendrehana rehetra, ny fahalitoana ao anatrehanao amin'izany rehetra izany. Ary tena miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina izahay Tompo, fa tena tsy mendrika, tena tsy mendrika tokoa eo anatrehan'ny fitiavanao, eo anatrehan'ny famonjena lehibe izay vitanao. Maro izahay kristianina Tompo no mandeha araka ny nofo fa tsy mba mandeha araka ny fanahy, araka ny teninao. Maro izahay kristianina izay mbola manao havana raha misy patsa aminao fotsiny. Maro ny kristianina izay mitady izay fahafahana vetivety fotsiny amin'ny zavatra mahatery, fa avy eo dia tena manadino ny famonjenao, manadino ny fiasanao amin'ny fiainana. Maro ny mbola ao anatin'ny fiatsaram-belatsihy, maro izahay Tompo ny mbola tena tsy ampy fitiavana ao am-ponay ao, dia tena hifonanay sy hibebahanay eto anatrehanao izany. Fa ny etaetanay androany Tompo dia ny fanafahanao no ny famindraponao ireo kristianina, izahay kristianina izay tena mbola voafatotra izany fandehanana araka ny nofo izany. Ka ianao anie Tompo no hiasa mahery, dia tena nokatra ny masom-panahin'ny malagasy tsirairay ianao. Sakafo bebe kokoa ny masonay Tompo, ahitanay ny fitiavanao, reveleo indray Jesosy eo izany fitiavanao lehibe indrindra izany. Mba tsy hatoritory intsony izahay, tsy ho varimbariana intsony izahay, fa tena ho kristianina Tompo. Ary ilay fanahinay izay efa novelominao Tompo, dia tena miasa mahery tokoa ny fanahinao masina, tena hanome fahatanjahana tokoa ny toe-panahinay. Ka ny kristianina malagasy anery Tompo tena ho vavolombelona ny filazantsaranao tokoa amin'izao eto amin'ity izao tontolo izao izay efa tena miaratsy ity. Tena hijoro anie ny kristianina hitombo amin'ny fahamasinana ny malagasy. Hiasa mahery anie ianao ry Tompo, dia tena ho kristianina tia hivavaka ny malagasy. Ianao no mahita Tompo, ianao no mahalala ny fiainan'ny tsirairay, ary tena hiasa mahery ianao. Ireo izay efa mijoro Tompo, dia tena hitandrina tokoa fandrao lavo araka ny teninao. Hiasa mahery ianao, hanolotra fifohazam-panahy lehibe ianao, ary ny fifohazam-panahy izay efa misy Tompo dia
tehiriza am-pelatananao tsy hiaina izany tompo fa tena hitombo mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Miasa mahery tompo dia izahay malagasy kristianina tena ho vavolombelonao tokoa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Hitombo aneny finoany malagasy, ianao no hiazona ny finoany tsirairay satria izay eo am-pelatananao tompo, izay azononao eo am-pelatananao dia tsisy maharombaka. Fa indrindrindrindra tena tsiaro handray ny hery rehetra avy aminao tokoa satria tsy misy zavatra vitanay tompo raha tsy ianao no miasa amin'ny fiainanay. Dia miasa mahery indrindra tompo amin'ny fiainam-panahiny malagasy tsirairay izay efa nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana. Sokafo ny masom-panahinay, ahitanay bebe kokoa izany fitiavanao izany. Mamelany elokay ary miasa mahery amin'ny fiainanay tompo. Mahatoky ny herinao izahay. Dia ny voninahitra tolotra ianao irery ihany mandrakizay Jesosy io. Ary amin'ny anaranao no hanonanay izao vavaka izao. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons encore te prier. Merci parce que c'est toi qui nous unis par la prière et merci pour cette opportunité que tu nous donnes de prier les uns pour les autres comme tu nous l'as appris. Et nous voulons te prier pour les Tanoura Malagasy. Seigneur Jésus, merci pour l'amour que tu as pour tous ces jeunes. Merci Seigneur Jésus puisque tu les connais, tu connais la situation actuelle dans laquelle ils se trouvent. Merci pour les plans que tu as créés pour eux qui sont remplis d'espérance et de paix. Et nous te prions Seigneur Jésus que tu renouvelles cette espérance en eux, que tu renouvelles ta grâce en eux Seigneur Jésus. Nous te prions que tu touches leur cœur, que tu leur rencontres Seigneur Jésus et que tu te révèles à eux comme leur sauveur, parce que tu es le vrai sauveur, tu es le bon berger, Seigneur Jésus. Nous te prions que tu te révèles à eux dans ton amour et dans ta gloire. Nous te prions, Seigneur Jésus, de planter dans chacun d'entre eux une graine de foi, que cette foi, Seigneur Jésus, que tu plantes, qu'elle puisse grandir, pousser et devenir un grand arbre, comme l'arbre qui est placé près d'un courant d'eau qui porte beaucoup de fruits. Pour ta gloire, nous te prions que, oui Seigneur Jésus, que cette fois que les paroles que tu sèmes dans leur cœur, que les enseignements qu'ils ont reçus à l'église ou à la maison, que ça porte des fruits pour te glorifier Seigneur Jésus, puisque c'est par ta grâce que tu t'es révélé à nous, c'est par ta grâce que nous pouvons vivre. C'est par ta grâce que nous pouvons porter des fruits pour te glorifier. Seigneur Jésus, tu as appelé ces jeunes Malagasy à être tes disciples, à être des exemples et des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous te prions, Seigneur Jésus, de les conseiller, de les enseigner, de les guider, Seigneur Jésus, à travers ce chemin de la jeunesse, puissent devenir des disciples bien courageux et bien forts, que tu leur donnes la force, Seigneur Jésus, de résister à la tentation. Nous te demandons de leur donner aussi la confiance en toi, que cette confiance en toi, que tu la fortifies, Seigneur Jésus, qu'ils dirigent leur vie selon ta volonté. Nous te prions pour leurs études, pour leur travail, pour les foyers dans lesquels tu les as placés, Seigneur Jésus, que tu permettes qu'ils soient des témoins de ton amour partout où ils sont, qu'ils puissent être des porteurs d'espérance et de paix dans le lieu où tu les as placés, Seigneur Jésus. Nous te prions que là où ils sont, que tu les illumines, Seigneur Jésus, que tu leur fasses briller ta lumière sur eux pour que eux, à leur tour, ils puissent
brille aussi cette lumière dans le monde, que tu leur permettes, Seigneur Jésus, de devenir des sources de bénédiction, des sources d'encouragement et d'inspiration autour d'eux, parce que c'est toi le premier qui les a bénis, qui les a encouragés, qui les a inspirés. Seigneur Jésus, nous te prions aussi, puisque tu es le bon berger, d'aller à la recherche des moutons perdus, Seigneur Jésus, que tu les retrouves et que ces moutons perdus puissent bien rentrer à la maison. Nous te prions de diriger leur pas, de diriger leur vie, puisque les plans que tu as pour nous, Seigneur Jésus, c'est des bons plans et que tout ce que nous traversons dans nos vies, tout cela concourt à notre bien, puisque nous t'aimons. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons de toujours bénir ces jeunes, de les garder près de toi et de les protéger contre les maux et les méchants. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous demandons cette prière. Amen. Jesosy eo, indreto indray izahay tonga manetry tena miandrandro amin'ny famindraponao amin'izao fiarahavavaka izao. Eno fitalaonay mitondra-mbavaka ireo mpitondra fanjakana rehetra isan'ambaratonga hatrany voamera-pokon'olona ka hatrany amin'ny filohan'ny firenena. Misaotra izahay Jesosy eo nomenao olona hitantana firenenay, hitondra lamina sy lalàna mba tsy hisiany gaboraraka, fa tena taratra mandriamanitra ny filaminana anao tokoa izany. Dia ireo mpitondra ireo tompo dia nao no nanendra azy ireo ao amin'ny fitondrana araka ny teninao amin'ny Romanina 13:1 voalohany hoe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, ary ny andinin'ny fahefatra koa aza dia milaza fa mpanompon'Andriamanitra tsara anay izy ireo. Dia tompo, anisan'ny antoko ny ainan'ny malagasy anatin'ny fiadanana sy handriana fehizay tokoa izy ireo tompo raha toa ka manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Dia raha manana famotinana koa dia mitalao aminao izahay tompo omeo azy ireo izany toe-panafy ny fahendrena ankasitrahanao izany. Dia ireo tokoa anie dia tena ohatra mpanjin'ny olona entina, fa raha tsy tantaratra amin'ireo tokoa tompo izany famendrehana izany dia ataon'ny olona ahoana tokoa moa ny ohatra ny andany kolokolo nefa mpanasa azy mbo manao koa. Dia mangataka aminao izay Jesosy fongory tena fongory ary asory tanteraka mpitondra ny toetra tsy mendrika rehetra hitantana firenena. Dia anisan'izany ohatra ny fampirisihana nombo sampy na faniniana izany na akolaka tompo na anatin'ny tsy fahalalana. Dia ao koa fitiavam-bola izay mbola miseho amin'ny alalan'ny kolokolo sy ny fangalara-tety ary ny famitaham-bahoaka dia fampandriana drisana sy ny kitrano an-trano koa tompo. Dia mbola mikika ny firenenay izany isan'andro dia tena kinina aminao. Dia renay koa tompo fa matetika dia mahazo vola fanampiana izahay avy any ivelan'ny firenena malagasy natao ampandrosoana firenena. Dia mbo tolory saina sevitra ireo mpitondra sy ny tompon'andraikitra Jesosy mba hitantana iandanjalanja, dia mahay hevitra ny mahasoa tsara babem-bahoaka dia hitsinjo tokoa ny madinika dia mahantra koa. Dia indrindrindrindra tsinjo ny firenena ray manontolo Jesosy. Dia ravana amin'ny anaranao koa Jesosy fakapanahy fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena rehetra. Dia satria any efa rimy rehetra avy ny tena mendrika izao fa tsy ao amin'ny firenenay Jesosy. Dia omeo fotaky ny Salomona mpanjaka koa izy ireo angataka trano fa naisaina endry. Dia saina matsilo ahay manavaka ny sosiny ratsy amin'ny fitondrana ny vahoaka tompo. Saina mahiratra avy amin'Andriamanitra hitantana n'ireo malagasy marobe fa tena tsinitsinina tokoa ny fahefan'ireo Jesosy raha vao misaraka aminao. Dia mitalao aminao koa izahay mianta aminao fongory ny fitiavam-boninahitra fa ampanjakao fanendretena eo ampitondra fanjakana. Dia mbo voninahitra ao no iseho irantiranty raha misy fandrosoana na zavatra mampiavaka ny firenena eo anivon'izao tontolo izao. Dia
dia sain-dratsy koa jesosy ny asa ratsy rehetra manjaka ny anivon'ny birao rehetra any dia tena hiposaka ny azavana tena azava jesosy ary ny takotakona rehetrarehetra tsisy afenina ntsony dia hiasa mahery tokoa fanahy masinao dia hipanga conscience an'ireny olona reny izay mbola manao zakolokolo sain-dratsy izany mba hibebahany sy hiverenany aminao dia ho famonjena fanan'izy rehetra sady ho fanatsarana ny fitantanana ny Madagasikara-nay jesosy dia toy ny ahitra malaza any tokoa moa voninahitra azo avy amin'ny fianarana na fisandratana arak'asa sy ny fahefana sy ny arena antovozina tamin'ny fahaizana raha toa ka tsy miaraka amin'ny fihavanana aminao jesosy dia mbola mangataka aminao hatrany izahay fa tena zava-pony izany jesosy raha vao tsy manana an'io fihavanana aminao io mpitondra firenenanay tsy anana tena tsy anana fahendrena izy jesosy fa mety ho anjakany ratsy foana dia izay ny talaonay aminao izao dia raha mbola misy koa ny didy sy lalàna dia tena hoe tsy mampirisika fanitsakitsahana didinao tompo navoaka mpitondra fanjakana toy ny hoe fahafahana manala zaza na fanambadiany lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy na tsy maintsy mandala nentim-paharazana izay maro ny tena tsy sitraka ao amin'izy ireo dia omeo fo mahay makato mpitondra vahoaka malagasy fa ianao tokoa ny tena malala masoa Madagasikara dia Madagasikara sy izahay vahoaka malagasy dia jesosy tena mpanjaka ianao dia omeo fahendreny izay tsirairay avy dia aminaranao jesosy ny anaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Tompo malalo mbola misaotra anao hatrany izahay fa lehibe ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fitondranao ny fiainanay fa mahagaga loatra izany satria tsara ianao raha io no sady mpanao ny tsara ihany koa. Mitondra-bavaka manokana jesosy ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao na ny tokantrano malagasy ao Madagasikara jesosy na ny tokantrano malagasy ivelan'ny Madagasikara dia eto ampelantananao tompo satria ianao no nanorina azy ireny jesosy vavaka mba tena ianao Jesosy Kristy ho lohan'ny tokantrano tsirairay avy tompo malalo. Ianao mihitsy no tena anjaka ao, ianao no hiasa ao anatin'iray mpianakaviana tompo ahatonga ndray mpianakaviana atahotra anao, ahatonga ndray mpianakaviana anana ny fahendrena jesosy avy aminao hitondrana izany tokantrano izany. Ireo manokana tompo ireo ray mpianakaviana, ireo ray mpianakaviana ihany koa tompo apetraka eo ampelantananao aoka tena hoe ireny mpianakaviana ho feno ny fahazavanao jesosy aoka tena ahay fanoana amin'ray mpianakaviana jesosy ka na inona tokoa zavatra mitranga ao tokantrano ao dia anohana trano ray mpianakaviana ary azoto hiaraka hifampivavaka jesosy dia jereo tompo fifandraisan'ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana ao ka tena hoasarinao an'ilay fitiavanao jesosy ilay fitiavanao tsara indrindra. Aoka tompo tsy hoe rehefa ao anaty tokantrano dia adino ny voajy natao teo anaty alitara fa teo ambony alitara fa aoka tompo tsaroany tsirairay avy izany fa ianao dia miaraka amin'ny foana amin'ny zavatra rehetra ataony sy amin'ny fiainana andavanandro ny tsirairay avy. Ireo zanaka ihany koa apetraka eo ampelantananao ampianaro mba hankatò ray aman-dreny ny zanaka jesosy ary ndray aman-dreny ihany koa ampianaro mba hiaino zanaka ataovy mifampiaino mihitsy ao tokantrano ao jesosy ary mifona jesosy fa satria amin'izao fotoana izao be dia be ireo tokantrano izay rava noho ny amin'ny etraketraky ny ratsy jesosy arovy amin'ny fakapanahy tokantrano malagasy jesosy. Aoka ianao Kristy hatrany no lohany ao anatin'izany tokantrano malagasy izany dia miasa mahery ianao tompo ao amin'ny tokantrano tsirairay avy dia mankasitraka jesosy fa fifaliana ao anay ny mivavaka ho an'ireo mpiray tanindrazana aminay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo, amen.
Salama daholo. Manasa antsika rehetra indray ary hiaraka hidiran'Andriamanitra, hiara ihany koa akeo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny takarivam-piderana izay ho ataontsika amin'ny sabotsy vavy izao, ny sabotsy fa 9 volana May amin'ny 9:00 dia ny lohateny resantsika amin'ny foteny io ny lohahevitra moa zany efa mizarantsika amin'ny foteny io dia ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahatsarany. Dia mino fa efa hanao zavatra goavana sy tsara be eo amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra dia jian'izao dia efa homany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao handray zavatra avy amin'ny Jesosy amin'ny fotoana io. Ny tenako narindry no hiaraka amintsika hidiran'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia hiandry koa hiaraka amiko amin'ny fotoana io dia manasa antsika rehetra ary amin'ny sabotsy vavy izao amin'ny 9:00 dia izay tahin'ny Jesosy daholo. Misaotra amin'ny tompontsika tamin'ity fotoana ny rahantsika indray niara-ny vavaka nandritra izay fotoana vitsivitsy. Misaotra andreo izay nandray anjara tamin'ny fitariam-bavaka fotsiny ihany nataon'izy ireo fa itsika tsirairay avy no asaina hivavaka any tokantranotsika any ary mbola asaina koa ianao raha mety aminao ny mba haniry hitarika vavaka tahakan'izao na amin'ny vidéo zany na amin'ny audio tahaka nataon'ireo izay nanatotosan-droany dia aza misalasala no manoratra ty aminay ikamafy sy fiderana @gmail.com dia ho raisinay an-tanandroa. Misaotra fefa maro nefa nandefa ty aminay dia alahatra araka izay fahatongavany izany dia amin'ny manaraka indray fa androany tsika aza mbola miala fa mbola tsy vita ny fotoanantsika androany. Manana namana anankiray tsika izay iresadresaka amintsika hitondra fampahirezana amintsika hitondra afatra kelo atsika dia ny zokintsika Alain Armaka Randrimalala. Miarabanao zay Alain, tonga soa eto amin'ny ikamafy sy fiderana. Dia faly miaraba antsika rehetra ato amin'ity hetsika ikamafy sy fiderana ity miarabanareo mpikarakara rehetra faly ifampizara hafatra fohy ifampahirezana ho antsika rehetra ato amin'ity hetsika ity. Asa ianao raha tahaka fa anisan'izay nampahery ary tena nampandroso nandritra an'izao fanamby lehibe lalovan'izao tontolo zao ny mahatsiaro mandrakariva hoe mahatoky Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra. Ary zay no mba tiako mbola ifampahirezantsika indrindra androany araky ny ao amin'ny Timoty 2:2 ny 1:20 hatramin'ny 7:20. Timoty 2:2 ny 1:20 hatramin'ny 7:20 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika izy kosa handa antsika. Fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ny 1:20 dia milaza hoe mahatoky izao teny izao. Izany hoe azo antoka izao teny izao. Zava-dehibe zany hoe afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia no hany azo antoka be dehibe mantsy ny zavatra eno mandritra ny tao anatin'ny volana maromaro, tao anatin'ny herinandro maromaro amin'ny vaovao, amin'ny firesahana, amin'ny hainao manjery sy ny tambazotra isan-karazany dia betsaka be ny resaka sy ny teny. Fa eto androany Andriamanitra te hampatsiaro antsika hoe izao teny izao no mahatoky. Dia ny tenin'Andriamanitra irery. Ary tsy hoe ny tenin'Andriamanitra ihany fa eo amin'ny 7:20 koa izy dia milaza hoe mahatoky koa Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra. Ary ny tena dikany hoe mahatoky Andriamanitra dia ho azavaina io hoe tsy mahazo mandany tenany izy, tsy mahazo mandany fikasana izy, tsy mahazo manda azy no heverina izy, tsy mahazo manda ny teniny izy. Ka amin'ity takariva ity misy teny fampanantenana anankiroa nataon'Andriamanitra eto izay tiako ifampahirezantsika. Voalohany eo amin'ny 1:20 io hoy izy hoe raha miara-maty aminy isika, zany hoe raha miara-miaty amin'ny Jesosy isika, fampanantenana dia iny hiara-belona aminy koa. Ary ny faharoa izay dingana mbola lalindalina kokoa ny hoe miara-maty dia ny hoe raha miaritra isika. Ny teny fototra moa dia milaza hoe raha miara-miaritra aminy isika. Dia izao indray ny fampanantenana hoe
hiara-manjaka aminy, mbola lehibe lavitra zany hoe miara-manjaka zany noho hoe miara-belona amin'i Jesosy fotsiny. Ry namako eto amin'ny tikamafy sy fiderana, raha miara-maty amin'i Jesosy isika, tena ino moa ny dikan'izany hoe miara-maty amin'i Jesosy zany? Jesosy moa taizany maty teo ambony hazo fijaliana izy ny maty. Ary rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia nanokatra fomba fiaina sy fomba fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra izy. Sady itsika tsara hoe rovotra hatramin'ny lamba tao amin'ny tempolo izay nahafahantsika avy hatrany dia afaka manatona an'Andriamanitra manokana. Io fiarahana maty amin'ny Kristy izany dia ilay fanombohana fiainana vaovao sy fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Io ilay ambarantsika hoe fahateraham-baovao, io ilay aseho amin'ny endriky ny batisa fiarahana maty amin'ny Kristy. Rehefa tena mandray an'i Kristy tsika, mandray fiainam-baovao amin'ny Kristy dia izao ny fampanantenana hoe miara-belona, mahazo an'ilay fiainana be dia be izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny tena mandray azo marina. Fa tsy izay ihany, fa araka ny lazaiko teo hoe tsy mijanona amin'ny miara-maty amin'ny Kristy fotsiny, fa dingana manaraka dia hoe miaritra. Isy mantsy fampianarana ny iray manao hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany dia milamina ny fiainana, tsisy olana tsony, tsisy tsony ny fahoriana. Iso zany. Ny dingana manaraka amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy dia tia hoe miaritra ity. Ny dika teny ombonana sy ny teny fototra amin'io dia tena miteny hoe miara-miaritra. Izany hoe miatrika ireo fahasarotany fiarahana amin'ny Jesosy Kristy, miaritra miady amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy, tsy miala mihitsy na inona zavatra mitranga amin'izany fiarahana amin'ny Jesosy izany, na misy Covid, na misy zavatra hafa, aretina hafa, na olana hafa, na fanenjehana, na fankahalana, dia izao miaritra. Dia lehibe lavitra ny olona miara-belona ny valisoa amin'izay toy izy hoe miara-manjaka. Jesosy mantsy dia mpanjaka. Ary ny olona miara-miaritra amin'ny Jesosy zany dia manaiky azy ho mpanjaka ny fiainany. Dia izao ny voalaza hoe nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra ety ambony tany amin'ny mahampanjaka azy, ny fahefana rehetra any an-danitra amin'ny mahampanjaka azy. Ka rehefa miara-miaritra amin'ny Jesosy tsika ary namako, omeny antsika zany fahefana rehetra zany ahafahantsika miara-manjaka aminy. Ao amin'ny tokantranontsika miara-manjaka aminy, any amin'ny toeram-piasantsika miara-manjaka aminy, any amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ireo ny fampanantenana lehibe omen'Andriamanitra ary mahatoky ireo fampanantenana ireo. Fa saingy izao koa misy fampitandremana anankiroa koa eto izay tiana hisarihana ny saintsika. Ny fampitandremana voalohany amin'ny 9:12 toy izy hoe raha manda azy sika, izany hoe manda ny mahampanjaka azy eo amin'ny fiainantsika, na manda ny mahampamonjy azy, na manda ny fiainana izay omeny antsika, toy izy hoe izy kosa handahantsika. Izany hoe anjary tsy ahazo an'ilay fiainana be dia be, tsy mahazo an'ilay fahefana ahafahana miara-manjaka aminy. Ary eo no somary fampitandremana ry namako ato amin'ny tikamafy sy fiderana, satria be dia be ny olona amin'izao fotoan'izao no milaza ho kristianina, indrindra tao anatin'izao fibohana zao, indrindra tao anatin'izao fahoriana sy fanamby izay mitranga eran'izao tontolo izao, dia lasa ho tohatry ny kristianina daholo ny olona. Fa izao anefa tsy izy rehetra ireny no mahazo an'ilay be dia be. Tsy rehetra milaza ho kristianina no mahazo an'ilay fahefana ahafahana miara-manjaka amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha manaiky an'i Jesosy mivava fotsiny tsika fa manda azy, dia tsy mahazo an'izany fiainana be dia be zany, ary tsy mahazo an'izany fahefana hoentina miara-manjaka amin'ny fampitandremana. Any fampitandremana faharoa dia eto amin'ny 10:13 ity. Izy ity moa mazana diso fandray azy ny olona. Betsaka ny mandray azy ity hoe fa na dia tsy mahatoky azy sika dia mbola mahatoky any izy. Dikan'izany hoe tsy maninona zany na tsy mahatoky ary fa Andriamanitra dia mahatoky mandrakariva. Somary diso izay faneho-kevitra izay. Ny tena tiany ho teny ho lazaina ary ny tena any amin'ny teny fototra, ary nahitsy ny ao amin'ny DM mihitsy moa izy. Dia izao ny ao amin'ny 9:13 amin'ny DM hoe raha mivadika aminy isika dia mbola mahatoky any izy fa tsy mahazo mandany tena. Izany hoe raha mivadika amin'ny Jesosy tsika, izany hoe ny tena dikan'ilay mivadika dia miala amin'ny finoana, miembotra amin'ny finoana, miena ny finoana, dia mahatoky Andriamanitra, mahatoky amin'ny tenany. Fa tsy hoe mahatoky izy ka omeny anao ihany izay zavatra rehetrarehetra nampanantena ny tetselo. Tsy, raha mivadika aminy isika dia mahatoky amin'ny tenany Andriamanitra, fa tsy mahazo mandany tenany ozy ny fanazavany. Tsy mahazo mandany tenany izy dia tsy ho azonao ihany ilay fiainana be dia be. Tsy ho azonao ihany ilay fahefana ahafahana miara-manjaka amin'ny Kristy raha miala amin'ny finoana isika, miembotra amin'ny finoana isika, mangatsika amin'ny finoana isika, mivadika tsy manaiky an'i Jesosy intsony ho tompo na ho mpanjaka eo amin'ny fiainantsika isika. Mila mitandrina ny amin'izany tsika ry namako. Ry namako ato amin'ny
hetsika hika mafy sy fiderana ity. Eo anatria amin'izany teny zany, ny faniriko ny vavaka ataoko atsika tsiraray avy dia engane zao hetsika zay nampiray atsika izao, zay nahatonga atsika niekohaka eo amin'Andriamanitra sy manandratra fiderana saiky isakariva izao. Tsy zavatra ampientanetana ny fotsika fotsiny vokatry ny fihetsepo na ny fietahetanana fotsiny fa tena mbahoararotontsika ho fotoana sy vaninandro tena iarahana maty amin'ny Kristy, anoratsika ny momba atsika rehetra ho an'i Kristy, ho faty eo ambony hazo fijaliana ka afaka miteny tahaka ny Paoly, isika tsiraray avy zay mpanaraka an'izao hetsika sy fiderana zao hoe tsy izaho intsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Raha marina aminao zany fa mpanantenana dia efa lazainy hoe hiara-belona aminy, omeny an'ilay fiainana bebe nao. Ary tsy mijanona amin'izay fotsiny araka ny lazaiko teo fa ny vavaka ataoko ny faniriko mafy indrindra ho antsika ato amin'ity mpiaraka ato amin'ity hika mafy sy fiderana ity dia mba hiara-hiaritra amin'ny Kristy tokotsika. Ka na ho vita aza n'izao fanamby ny Covid-19 zao dia mbola ho vonona hiara-hiaritra hanaraka ny Kristy tsika. Ny fampanantenana dia izao hoe omeny anao ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainanao ahatonga anao afaka hiara-manjaka aminy amin'ny toerana rehetra. Ny faniriko zao afaka ataoko dia tsisy amintsika ny handa azy araka ny fampitandremana eto, fa raha manda azy isika, raha miala isika, raha miembotra isika, raha miala amin'ny finoana hoe vita zay iny ka dia sitrana soma tsara, voary soma tsara, fitratra ny Covid dia andeha hiverina indray amin'ilay fiainana teo aloha, mivadika, miala amin'ny finoana, miena amin'ny finoana, miembotra. Izy izy miteny hoe Andriamanitra tsy afaka mandany tenany fa tsy ho azonao ilay fiainana be dia be, ary tsy ahazo n'ilay fahefana hoentina miara-manjaka aminy. Ka engane tsy ho tsika no tratran'izany. Andriamanitra ray io zany ny vavaka tiana iasana ho anay mpianakavin'ny fotoana mpanaraka an'izao hetsika izao, mpanaraka an'izao fiderana izao, mba hiara-maty aminao zahay, andraisanay ny fiainana be dia be, mba haharitra ao aminao zahay, ahafahanay mandray ny fahefana ahatonga anay ho mpiara-manjaka aminao. Ny vavaka tsy isy raha iray azy tompo hivadika, hiembotra rehefa vita izao fanamby lehibe raha anay miatrika izao fa ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana zahay dia mba hahatoky koa ianao hanome anay fiainana be lehibe, hanome anay ny fahefana ahafahanay miara-manjaka aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia mankasitraka be dia be any Zoky Alain niaraka nitondra izay teny mamy zay, teny mamy zay hoentsika ho tsakotsakoina, ary ho an'ireo izay tsy afaka tafaraka tamintsika dia mapetraka manokana io teny io aminatin'ny page sy ny fizarana rehetra ny amin'ny YouTube ihany koa, ahafahantsika mifampahery ary maniry sika fa tsy ho sambany ny fandalovana eto, na dia somary totototra ny rahalahintsika dia isy ngamba ny fotoana mbola iarahana miasa handrenesantsika teny fampaherezana mamitahaka an'izany. Fa androany dia ho faranantsika indray ny fotoana misaotra tsika tsirairay avy izay tafaraka tamin'ity androany ity, ary amin'ny herinandro indray dia mbola mitohy foana ny fiarahantsika. Isy fiovana kely isaky ny alakamisy dia araka nampanantenana antsika dia isy ilay horonan-tsary fohy mitondra afatra izay ho alefantsika ao aorianan'ny vavaka. Amin'ny sabotsy ihany koa dia anomboka ny takarivam-piderahana, izay indray dia alohan'ny amin'ny alohan'ny vavaka ataontsika, zany hoe amin'ny 7 ora any Madagasikara. Ny lahady ihany koa dia efa ho avy ihany ny fandaharana tsikelikely izay ampidirantsika mandritra izany fotoana izany. Fa androany dia mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Mandram-piona tompoko.